ao anatin'ny didina voaka ny HCC io décision numéro 10 tamin'ny 14 octobre io nametraka ny fitondram-panjakana dia ny teny aiko hoe tsy afaka mandraka aloha zany hoe miasa toy miasa daholo ireo androm-panjakana rarom-panjakana isan-karazan'ireo miandry atsika zany miandry ireo voalaza ao anatin'ny programme-panjakana izay misy anankefatra ny lavakombana dia ny voalohany fanomanana ny fitoenan-doham-pirenena io fitoenan-doham-pirenena io dia anjara asa ngeza be nomena ny ministera fanavozana ao anatin'ny décret nananganana ny ministera misahana fanavozana fa voalaza mazava tsara ao anatin'izay hoe organisation de concertation nationale kanefa manao ny fikarakarana izahay fa ny fanapa-kevitra ary voalaza hatramin'ny ampendoany dia ny FFKM mitarika zany dia efa mikonikonina ny na mikenikenina ny FFKM ampikarakarana zany dia ministera manao tantsoloka ara-teknika ara-pitaovana ara-kevitra ary izay no antopisiny ny taleparitra izay mitarika ny ekipa manomana ny toerana na ny olona na ny fanentanana ny olona fa indrindrandrindra isika rehetra rafi-panjakana tompona ndraiky rafi-panjakana manomboka any fokotany mandalo amin'ny commune distrika faritra alefara any nationaly any Antananarivo andalo am'izay tanatory zay fitoenan-doham-pirenena ministera misana fanavozana dia efa navita ny fanomanana teknika rehetra makasika an'izany ary efa misy valo efapolo nisan'ireo ataontsika hoe document technique na livrable izay entina anampiana ireo mpiara-miasa rehetra ahafahany FFKM manatanteraka zany fitoenan-doha zany eo kosa nefa ny FFKM manana fomba fiasany ihany koa izay isarana ny président synodal izay manatrika etony fa dia miandry amin'izao fotoana zao isika ary tsy indrindona mihitsy hoe rovina ny tena nomboka izy io dia miandry ny FFKM isika amoakan'izay tetiandro sy fotoana anaovana zay fa ara-teknika efa vonina tanteraka ary mbola manohy ny fitetezana ny toerana na ny fokotany na ny commune ny taleparitra mametraka n'izay rafitra zay sy ny toerana ahafahany rehetra mandray anjara amin'ny fitoenan-doham-pirenena zany ka ao anatin'izay fanomanana an'izay zany no ahatsapaitsika hoe ay efa mandeha izy ity satria ny fanentanana efa mandeha ny fanentanana voalohany hoe mandray sanjara no miomana amin'ny fitoenan-doham-pirenena any mamoatsika ny marary atsika any mamoatsika ny olana any koa mamoatsika ny vaholana satria tsy miolokafo amin'le toerana no andeha moaka ny vaholana ny olana amin'le toerana fa isika malala hoe zao no manarana aty zao no olana aty zao ny eritreretinay anaovana ty fokotany ty ohatra amin'izany fotsiny anareo sy fokotany misy olana kely amin'izao fotoana zao misy famendrena misy fokotany vonjy maika fotsiny reny miteraka olana anivon'ny préfet anivon'ny distrika ny fanendrenan'ireny olona reny sasasasa satria ny vahoaka ny fotony dia mametraka hoe alao fidina misy fokotany zao ny lalàna no atreto dia mametraka na ny lalàna ny lampanirena dia mametraka hoe ny fokotany dia mbola rafitra ara-panjakana na circonscription administrative ary rehefa rafi-panjakana izy dia olom-boatetra no misy fokotany fa tsy olom-boafidy ka raha ohatra ka tiantsika hovaina olom-boafidy misy fokotany dia isika no mikondo ary mivoaka any fitoenan-doha mihevitra hoe ny fokotany aloha tsy atao rafitra mpanjakana ntsony fa tena rafitra CDD ohatran'ireny rafitra ny rafitra itsinjana-pahefana dia amin'izay fotoana zay afaka fidiana ohatran'ny be ny tanàna misy fokotany mila hevitra avy amin'ity amintsika izany tsy ministera fanavozana no andeha hitony tondra ny hevitra hoe zao ny ataonareo na zao tsy maintsy izao mandray hevitra izahay fa oetra ny fitoenan-doham-pirenena eo ny FFKM anambona an'izay hevitra zay eo ny ministera misahana fanavozana hitantsoloka azy amin'izany fanambonana ny hevitra rehetrarehetra zany efa nanandrana izahay tamin'ny toerana maro ministera misahana fanavozana efa nanao fitoenan-doha savananandro tamin'ny faritra folo
hitanay ny zavatra maro samihafa tany nivonjany faritra folo zay nanao fiofanana sy fanofanana n'ireo mpiara-miasa rehetra sy ireo mpiara-miombonatoka na ny fiarahamonimpirenena zany na ny fikambanan-tanora zany na fikambanan-behivavy zany na ny fikambanan-tahatsasy sisa rehetrarehetra niarahana miasa daholo ary mifanana hiatrika zany fotoanam-dompirenena zany nahitanay zavatra maro samihafa sy hevitra nandeha izay manamafy le fiteny amin'ny teny malagasy hoe hevitry ny maro mahatakadavitra zavatra mety tsy takatray avoaka iny fotony ary mino fa rehefa tena mandeha fotoanam-dompirenena akan'izany ihany koa ny FFKM satria misy zavatra tsieritreretina mihitsy ary ohatra hoe sanatria notsolotsy miavina kanefa mahavaolana ary ahafahana mampandroso ny rafitra rehetra. Inona ny fanavozana andrasana amintsika mbola zay ihany ny zavatra rehetra eto amin'ny firenena zay tokony mavozana daholo fa isika rehetra aloha mila manao fanavozana manaovana fiavozana ara-toetsaina ara-pomba araka ny fomba fanao mihitsy moa zany mila fiavozana satria raha tsy isika zao no manova aloha manao ny fanavozana dia zava-poana miezaka rehetrarehetra zay atao volona ve tsika anao zay fanavozana zay satria misy rafitra fa ihany koa eto amin'ny firenenety nandritra fotoana maro lasa nipetraka ary ataontsika hoe rafitra tsy rafi-panjakana fa rafitra nipetraka tao anaty fiarahamonina tany anaty fotao tany am-toeram-piasana tany amin'ny toerana maro samihafa eny amin'ny arabe eny amin'ny lalam-pirenena dia misy rafitra atao hoe kolikoly izay namolavolantsika rehetrarehetra reo miankina amintsika dia miady atao amin'ny kolikoly anisan'ny ady lehibe izay ataony gouvernementa miady amin'ny kolikoly misy ny paikady zay tina miarika miady amin'ny kolikoly misy ny rafitra zay tina miady amin'ny kolikoly ny samy film biancon ny pac pôle anticorruption sisisy fa mbola misy memafy hatrany misy fotoana zany kolikoly zany fa ny tena zava-doza teto amin'ny firenena ty dia zao isika rehetra tsy natsapa intsony hoe zavatra tena mamofaty zany kolikoly zany fa isika rehetra miara-miaina ao anatin'ny kolikoly eny fa na izany zao a lasa nandeha ho azy zany manao an'le tolotolotra kely mba ahafahana mahazo vahanaiga nazahoana taratasy engana na tsy tokony andoavam-bola mba ahafahana mampandehaingana na raha dia mametraka kely aloha ny mpiasa-panjakana na mpiasa-bahoaka dia zatra mangataka ary tsy manao miasa tokony ataony nefa nanakaramana anazy fa miandra zay kolikoly zay eny amin'ny lalam-pirenena tsika dia mahita mialatsiny aminareo tandro filaminana fa iainantsika zany isanandro na zandary na polisy manotra zany manomboka amintsika raha tsy isika no miady amin'izany fa anoy an'izany dia sahirantsika rehetrarehetra ka zay no mahatonga hoe mila fiavozana io ao anaty toetsatsika tsirairay tsy vita ny fanjakana rehetra tsy vitanareo rehetra tsy vitako rehetra fa vitatsika rehetra miaraka zany farak'izay bitika ny fietsika zay atao fa mila manomboka tsika rehetrarehetra manina ny firenena hafa afaka mandroso manina afaka miady ny kolikoly mety tsy vita hoe indray mandeha zany fa ho lavalava dia mety tsy fantatra mandritra ny fifotoana zany fa fifampitezana zany zavatra zany zany anisan'ny fanavozana hoentina tao amin'ity firenena ity fa ilay fanavozana any amin'ny asa-panjakana ao anivon'ny ministera misahany fanavozana dia misy fitaleava direction mikarakara fotsiny ny atao hoe élaboration du pacte moral national éthique publique efa misy rafitra any ministerany miasa sy fampanana azy efa misy rafitra hafa any nivelan'ny ministera misahana fanavozana mikarakara zany fa misy paikady manokana eny ministera misahana fanavozana anatsanana ny asa-panjakana raharaha-panjakana fa indrindrandrindra fanomezana asa mandray mpiasa-panjakana tsy manao tsinitsinina ny mpiasa tsy miafina fanjakana fa isika aloha ny teheran'ny fanjakana satria ny fanavozana dia raharaha-panjakana dia rehefa fanjakana no tsy mandray ndraikitra dia sahirana ny rehetra zay mananantsika ao anatin'izay dia izay sampana izay direction ao anaty ministera-panjakana zay hoe anao pacte moral national et de l'éthique publique zay misy fotoana ho avy aty aminareo aminay ametraka sy apitany zavatra tokony atao rehetra mba hanomezana asa nampiasa-panjakana fa tsy ametraka intsony hoe telopolo andro fanjava raika na miasa na tsy miasa tsara mandraiky rano amin'ny faravolana fa ny adinoana dia hoe isika rehetra
mpiasa-panjakana na olona moafidy mandray karama amin'ny vahoaka dia tokony misy tambelona ndraiky averina vahoaka dia mipidika indrindra tokony averintsika aminy dia mifampalalana ny adidy andraikitra ny zavatra mangarahara ho fantany sy ny ahafantarany hoe ny vola nomena ianareo nge ka nampiasaina araky ny tokony ho izy fa tsy hoe sady mandoa etra izy no mbola saina mandoa resaka volava eto amin'ity firenena ity le zao ny kely no mandoa tena rahalala ny lehibe sy manana sy matretre ny orinasa farak'izay ngeza no farak'izay mandeha tsy manano an'izany fandoava-ketra ara-dalàna zany fa nisany lehibe any kolikoly zany zany rehetrarehetra zany mila fanavoazana faty amin'ny fitondram-panjakana zao nefa raha nao fanavaozana sika rehetra dia misy zavatra tsy maintsy ho atao aloha mirindran-dalana amin'ny asa zay ataon'ny gouvernemanta dia sady misahana ny zavatra mainka makasika fiainantsika tsirairay no mijery lavitra ihany koa satria le fijerena lavitra no ahafahantsika am'teny hoe ny Madagasikara inikay afaka mandroso tsy ohatran'le teo amin'ireny hoe misy capture d'état olona vitsanisa no mitatana ny firenena vitsanisa no mitatana ny toe-karena olona vitsanisa no mitatana ny ere-pirenena sy manao an'izao fahefana rehetrarehetra zao mijoro ny fahefana fanjakana zay nitaria ny fanavaozana ary nanomboka tamin'ny faha 1 volana oktobra isika samy matsapa hoe nisy